أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتعتك بديرني الله سبحانه وتعالى أرمدي فتسودان سفن رباليمنا ومن بابنانتك محمد صلى الله عليه وسلم سيغفنك بنكك Rupanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavany izany andro fitsarana izany. Manaraka an'izany ripino hajaina dia alahady androany. Alahady izay anaovantsika en direct dia nisafidy antsika lohahevitra anankiray izay tena manana ny maizy azy ny lohahevitra izay ho resantsika amin'ity androany ity. Tsy inona zany fa mahakasika ilay finoana izay misy antsika ankehitriny. Zany hoe nosafidina manokana ity lohahevitra ity satria maro ny olona izay mametraka fanontaniana hoe fa maninona ny finoana Islamo no be mpanaraka ankehitriny. Ary maro ihany koa ny olona resy lahatra tamin'ny finoana Islamo. Inona marina dikan'ny finoana Islamo? Ary inona ny afatra izay noentiny, ary inona ireo lalàna vitsivitsy izay tokony arahin'ny olona ahatonga azy umpino Islamo, ary inona no vokatsoa izay mety azony raha manaraka an'izany finoana Islamo izany. Inch'Allah ao anatin'ny 45 minutes na 1 heure de temps raha farany lava iresadresantsika n'izany zavatra izany Inch'Allah. Mialoha nidirantsika amin'ny resadresaka dia manana adidy antsika dia ny manao j'aime ny fandaharantsika. Indraindray tsika mety kamo manao j'aime fa atao foana j'aime fa tsy aneneninao zany amin'ny andro farany. Ary rehefa vitanao j'aime dia manao partage ianao. Partage au maximum ity fandaharana amin'ity androany ity satria enina dia tsika pino Islamo aza. Maro amintsika dia tsy mahafantatra tsara ny tena dikan'ny Islamo, sy ny zavatra izay fonosiny zany Islamo zany, ary ny fahendrena entin'ny finoana Islamo. Ary raha olona hiditra ao anatin'ny Islamo dia inona zavatra izay teneniny, ary raha olona tianao zavatra maro dia inona zavatra ataony. Amin'ny herin'ny androany Inch'Allah lahady herin'ny androany tsika maka ireo zavatra manimba ny finoana Islamo. Fa androany tsika maka ny antsoina hoe Islamo amin'ny ankapobeny, dia amin'ny heriny tsika maka hoe ireo zavatra manimba ny finoana Islamo. Satria mila fantantsika ny finoana Islamo sy fomba fidiranao, ary mila fantantsika ihany koa ireo asa izay mamoha fady mety mamoaka ny olona anankiray ao anatin'ny finoana Islamo. Tahaka antsika rehefa nianatra ny fifehezana, ireo fepetra takina ny fifehezana, dia nianatra koa tsika hoe inona zavatra manimba ny fifehezana. Tahaka n'izay ihany koa tsika zany rehefa mianatra tsika androany mahakasika ny finoana Islamo, dia amin'ny herin'ny androany tsika maka hoe inona ny zavatra manimba ny finoana Islamo. Raha manao ireo zavatra ireo zany no mety efa tafiala ao anatin'izany finoana Islamo zany. Rehefa aveo tsika dia manao assalamu alaikum, efa be debe tsika hitako ato manao assalamu alaikum, ka faly ny tenako miarahaba anareo, ary Inch'Allah tsika hiditra ao anatin'izany lohahevitra zany avy hatrany. Fa azadiny manao j'aime, manao partage, manao assalamu alaikum, satria izay no ifampizarantsika eto isan'ny alahady sy ny sabotsy rehefa manao en direct tahaka izao. Hiditra tsika amin'ny antsoina hoe dinul Islam, ny finoana Islam, ny finoana Islam. Petraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny finoana Islam? Ahoana no atao mba hahafantaranao na ho lasan'izany mpino Islam zany ianao? Al-Islamu araka ny voalazany ireo manampahaizana dia ny teny hoe huwa istislamu al-abd lillahi ta'ala
fi aqwalihi wa af'alihi adh-dhahira wal batina wal ibtiad an kulli ma yughdibu Allah ta'ala. Ny antsoina hoe finoana islamo na ny mpino islamo dia fanoloranao tena na fanetreny tena tanteraka nataony mpanompo anankiray manoloana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Izany hoe raha te ho mpino islamo anao dia manetry tena tanteraka sy manolo tena soumission à Dieu, zany hoe manolo tena tanteraka ho an'ny tompo Allah amin'ny reto zavatra izay voalaza ireto. Fi aqwalihi, amin'ny teny mivoaka ny vavanao, zany hoe amin'ny zavatra izay teneninao de tsy maintsy mifanaraka sy fanetreny tena ary fanolorany tena amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny teny teneninao izay mivoaka ny vavanao, wa af'alihi, ary ny fihetsika rehetra sy ny asa izay ataonao de mila manaraka ny baikony Allah, zany hoe fanolorany tena tanteraka amin'ny Allah amin'ny teny sy fihetsika ary ny asa rehetra izay atao. Adh-dhahira wal batina, na io teny sy io fihetsika na asa atao io na mibaribary hita ety ivelany, hitan'ny olona rehetra, wal batina, ary ao anatiny na miafina ihany koa. Ianao zany rehefa anao asa soa anankiray dia manolo tena amin'ny Allah, tsy noho ny olombelona no anaovanao azy, ary tsy noho ny zavatra anankiray na tombotsoa manokana no anaovanao zany finoana islam na idiranao ao anatin'ny finoana islam. Fa ny finoana islam le tenentsika dia fanolorany tena sy fanetreny tena manoloana n'ilay tompo avy tsy toa mandrakizay amin'ny teny izay ataonao, amin'ny fihetsika izay ataonao, na mibaribary ho hitam-poky hitam-bahoaka, na miafina izay tsy misy mahalala afa-tsy anao sy ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibtiadi an kullu ma yughdibu Allah, ary ny fanalaviranao sy fiatanao lavitra anireo zavatra rehetra izay mety mampatezitra ny Allah na ihany koa ahatonga ny Allah hanasazy anao sy hanao na hanafainao amin'izany fotoana izany. Ny teny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Nizaniza amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany nanaraka ny finoana hafa akoatran'ilay finoany fanetreny tena sy fanolorany tena izay nitenentsika teo iny de ny finoana islam, dia izany dia tsy ho raisiny Allah, ary amin'ny andro farany de isan'ireo olona matiantoka izy. Qur'an no miteny eto fa tsy zao. Nizaniza ny olona izay mandray finoana hafa ankoatran'ilay finoany fanetreny tena sy fanolorany tena izay voalazantsika teo iny, de izany olona zany tsy ho raisina ny asa izay ataony, tsy manan-kery ny teniteneniny, tsy manan-kery ny asa rehetra izay ataony, ary amin'ny andro farany izany olona zany dia anisan'ireo matiantoka ary tena matiantoka tokoa amin'ny andro farany. Zay no famaritana tsotra amin'izany finoana islamo izany. Petraka ny fanontaniana ihany koa hoe taiza moa na inona no loharano entin'ireo mpino islamo
miaina eto ambony tany, hakany lalàna hoe mety ty zavatra ty sa tsy mety, na ihany koa mba ahafantarany ny zavatra tokony ho ataony sy ny zavatra izay tokony hiatahany. Mazava ho azy fa atsikapiny Islam mahafantatra fa ny loharano ny poira ny finoana Islam na ny loharano izay iantehera ny mpino Islam eto ambony tany dia anankiroa mazava tsara. Tsy inona izany fa ny boky masina ny Allah izay antsoina hoe Al-Qur'an al-Karim sy ny fomba mampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam na ilay fantatra hoe sunna. Ka ny zavatra rehetra izay ataontsika eto ambony tany, na fanimpona izany, na fahaiza-miaina izany, na fomba mampanao izany, na fety izany, na zavatra tsy azo atao izany, na fanasaziana izany, ninona zavatra izay ataon'ny mpino Islam eto ambony tany, dia tsy maintsy miainga amin'ireo zavatra anankiroa ireo ihany no ahafahany milaza hoe mety ty zavatra atao ty ary tsy mety ty zavatra atao ty. Zany hoe tsy misy zavatra hafa ankoatran'ireo zavatra anankiroa ireo no tena ampiasainy mpino Islam sy loharano ny poiran'izany finoana Islam izany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny hajjatul wada, zany hoe tamin'ny hajj fanaovam-beloma, dia nitanisa ireo zavatra rehetrarehetra izay milazainy ty mety ary milazainy ty tokony hatana ka tsy mety. Dia tamin'ny farafarany diskoro izay nataony mpaminany na ny lahateny izay nataony, dia niteny izy tamin'izay fotoana izay manao hoe taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Napetrako aminareo ozy izy ny zavatra anankiroa, ka raha ohatra ka tazominareo ifikiranareo izany zavatra anankiroa izay apetrako aminareo zany, dia tsisy andro ny anareo hivery eto ambony tany ary tsisy andro ny anareo ho very ihany koa amin'ny fiainana any ankoatra. Dia inona ireo zavatra anankiroa ireo? Dia niteny izay kitabullah wa sunnati, ny boky masina ny Allah sy ny fomba mampanaoko, zany hoe ny sunna any mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Izay zavatra anankiroa izay no loharanony asa rehetra izay ataontsika eto ambony tany sy ny fanimpona izay ataontsika eto ambony tany, na ilazantsika hoe ty halal na ilazantsika hoe ty haram. Ka ao anatin'ny Qur'an al-Karim dia maro ny zavatra izay voalaza ao, indrindra reto zavatra efatra izay holazaiko reto. Voalohany voalaza ao anatin'ny Qur'an sy voarakitra ao anatin'ny Qur'an dia ny aqida, ny fotom-pinoana hoe iza Allah, inona no adidintsika manoloana ny Allah, inona no antsoina hoe fanompoan-tsampy izay tokony halan'ny mpino Islam. Izany fotom-pinoa zany no antoko ny fidiran'ny olona anankiray amin'ny paradisa amin'ny andro farany. Raha marina ny fotom-pinoanao eto ambony tany, dia azo antoka ny fidiranao ao amin'ny paradisa. Fa raha ohatra ka mampisalasala ny fotom-pinoanao eto ambony tany na hoe ny fangaro fanompoan-tsampy enina dia pintina kely azy, dia anao amin'izay fotoana izay mety tsy tafiditra anatin'ny paradisa raha tsy hoe Allah mamindra fo aminao. Zay no fantatra zany ao anatin'ny Qur'an dia misy ny antsoina hoe aqida na ny fotom-pinoana, ary io no lesona voalohany sy manandanja indrindra amin'ny finoana Islam. Tsy misy lesona na matière na zavatra important mihoatra ny fotom-pinoana amin'ny finoana Islam,
zay no antontsika ny teny izy no antoko ny fidiranao ao amin'ny paradisa amin'ny andro farany. Ny zavatra faharoa hitantsika anatin'ny Korana io dia ny sharia, lalàna. Misy lalàna izay entina ifampifehezana eto ambony tany zay tsy maintsy ajainy tsirairay na mpitondra na entina na ny ray aman-dreny na ny zanaka na ny vady na ny vehivavy. Tsy maintsy mifanaja ary nasiana lalàna mba hahafahantsika miaina ampilaminana eto ambony tany. Ka ny lalàna rehetra mahakasika ny fiainantsika eto ambony tany dia voalaza ao anatin'izany Korana izany, indrindra lalàna mamehy ny fanompona zay tokony ataontsika eto ambony tany sy ny zavatra zay tokony hiatahana amin'izany. Ary lalàna manasazy ireo olona meloka satria tadidio tsara fa raha tsy napetraky ny lalàna dia atsika rehetra tsy tafitombona sy tsy tafipetraka ao anatin'ny filaminana. Satria raha tsy nisy lalàna manasazy ireo mpanao tsirarina, ireo mpanao kolikoly, ireo mpamon'olona, ireo mpangalatra, ireo mpanao ratsy, ireo mpiteny ratsy, tsy haiko olo rehetrarehetra, raha tsy misy sazy entina manameloka azy ireo ka hanasaziana azy ireo dia tsy miaina ampilaminana ny olona eto ambony tany. Mba halavy tsara an-tsaina hoe raha mangalatra ny olona tsy migadra, raha mamon'olona olona tsy migadra, na manolana olona tsy migadra, raha tsy nisy lalàna ifampifehezana nalefa ny Allah dia tadidio tsara tsisy fiainana milamina eto ambony tany. Mitaintaina lavanao raha manan-karena satria tsisy lalàna mame ny olona mpangalatra sy mpamon'olona ary ny mpandrava. Vehivavy mety mitaintaina ratsy satria tsy misy lalàna manameloka ny fanolana. Ka lalàna napetraka ny Allah ao anatin'ny Korana feno ary tena hita fa hoe mentrika ary tokony arahany zao tontolo zao. Ny fahatelo ao anatin'ny Korana io dia ny muamalat. Voarakitra ihany koa ao anatin'ny Korana dia misy ireo lalàna sy ny fomba fahaiza-miaina eto ambony tany. Ny fahaiza-miaina ohatra ny hoe fanankalozina ara-barotra, ny fizarana ny lova, ny resaka tokantrano, ny resaka ny fiainana eto ambony tany dia voarakitra ao anatin'ny Korana ary misy lalàna ihany koa ifampifehezana amin'izany. Ohatra ny ahoana ireo mpifanolo-bodirindrina aminao, ohatra ny ahoana ny havanao, ohatra ny ahoana ifampitondranao sy amina sosiete na amin'ny toerana anankiray. Voalaza ao anatin'ny Korana izany. Ary ny fahaefatra farany dia misy ny antsoina hoe al-qasas, ny tantara zay tsahiviny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany Korana zany, ny tantara mba hahafahantsika maka lesona satria ny tantara nataony Allah mba hakana lesona fa tsy sanatria angano na ihany koa entina hampatoriantsika ny zazakely, fa lesona feno ao anatin'izany tantara zany. Ka misy ny tantaran'ny olona tsara tahaka ireo mpaminany sy ireo olona masina, fa misy koa tantaran'ny olona tsy manjary tahaka ny Firaona sy izay mitovitovy aminy. Zany hoe ny olona tsara nahazo zava-tsara ary ny olona ratsy dia voasazy ihany koa. Zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny boky masina Korana. Ny zavatra faharoa na ny loharano faharoa tenentsika amin'ny Korana dia as-sunna, na ny fomba mampanao ny mpaminany. Io ihany koa dia manamafy na manazava en détail ny zavatra voasoratra ao anatin'ny Korana, na izy ihany koa manazava sy manao pratika ny zavatra izay voalaza ao anatin'ny Korana. Ohatra Allah subhanahu wa ta'ala miteny hoe wa aqimu salata wa atu zakat, ary manangana nareo ny soala ary mamoany zaka. Amin'ny fomba ahoana ahafantarantsika hoe tokony hanao soala amin'ny fomba tahaka zao atsika?
na ahoana afantarantsika hoe amoaka zakatsika amin'izao. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ihany koa anatin'ny Qur'any wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, ary ataovinareo ny hajj sy ny umra ho an'i Allah subhanahu wa ta'ala. Ka fanontaniana mipetraka, Allah tsy nanazava an'izany en détail ao anatin'ny Qur'any, fa nalefa kosa i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam handeha hanazava an'izany ary hita maso ny zavatra zay nataony, ary zay nahatonga ny mpaminany teny manao hoe khudhu anni manasikakum, raiso aty amiko ny fomba fanaovana ny hajj sy ny umra. Ary ny teny mpaminany amin'ny hadisy ihany koa hoe sallu kama ra'aytumuni usalli, ary manova sola nareo tahaka ny nahitanareo ahy nanao sola. Noho izany ireo loharano anankiroa zay tenenitsika hoe ireo ny loharanony poira ny finoana islam reo dia tsy azo tsinitsinoavina, tsy azo hoe sarahana. Ohatra hoe ianao miteny ny Qur'an foana no raisiko fa sunna dia tsy ilaiko, satria tsy ho azonao sy tsy ho fantatrao ny zavatra voalazan'ny Qur'an raha tsy nazavaina tamin'ny alalan'ny sunna. Tsy azonao ny zavatra voalazan'ny Qur'an satria Qur'an tsy milaza zavatra ny détail. Raha nolazaina ny détail ny fanompoana rehetra sy ny lalàna rehetra teto ambony tany dia mety mandeha any amin'ny 100,000 feuilles ny boky masina al-Qur'an il-Karim. Fa nolazaina amin'ny ambangovangony dia tonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nanazava azy amin'ny hadith, amin'ny fomba mampanao, dia zay nahatonga antsika androany nahafantatra hoe rehefa manao soalatsika dia mitsangana mahitsy ary manao takbiratul ihram Allahu akbar, dia rehefa aveo antsika mamaky suratul fatiha ampina sura anankiray olonan'izay, dia rehefa aveo mandeha rukun, aveo antsika mitraka mandeha sujud ziska amin'ny tahiyat farany, tashahud farany, ary manao assalamu alaikum assalamu alaikum. Zany tsy voalaza ao anatin'ny Qur'an fa ato amin'ny sunna ny mpaminany na hadis na ny fomba mampanao ny mpaminany no ahitantsika azy amin'ny antsipiriany. Tahaka an'izany ihany koa ny fanaovana ny fifehezana amin'ny Ramadan. Mpaminany manazava sy hitan'ireo sahaba hoe rehefa mpaminany ny fedinanao an'izao, rehefa mpaminany ny fedinanao an'izao, ka izany zavatra zany nataon'ny mpaminany ato amin'ny sunna fa tsy any amin'ny Qur'an. Tahaka an'izany ny hajj sy ny umra. Rehefa manao umra dia amin'ny andro fahavalo miala ao Makka mandeha eny Mina, amin'ny andro fahasivy miala Mina mandeha eny Muzdalifa, ny andro io ihany aorianan'io mandeha eny amin'ny mandeha eny Arafa, dia miala eo Arafa mandeha Muzdalifa, dia ao Muzdalifa miverina Mina, dia eo mitoraka Jamarat manao an'izao. Tsisy voalazan'ny Qur'an zany satria Allah tsy niteny an'izany amin'ny antsipiriany, fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ilay loharano faharoa no milazantsika an'izany amin'ny antsipiriany mba hahafahantsika mahazo ilay tenin'ny Allah hoe wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, ary tanterainareo ny hajj sy ny umra ho an'i Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny finoana islam tenentsika dia noraisina tamin'ny loharano anankiroa madio, tsy misy zavatra na ihany koa zavatra manelingelina azy na manimba azy. Ny finoana islamo miavaka amin'ny finoana hafa. Maro ireo finoana tonga teo aloha, ary ny finoana islam no finoana farany tonga teto ambony tany, ary mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam no mpaminany farany tonga teto ambony tany. Ny mampiavaka ny finoana islam zay tsy itovizana amin'ny finoana hafa dia ny finoana islamo lazaina fa hoe méthode de vie, na rindran-damina na entina miaina mihitsy aplikena
eo amin'ny fiainantsika. Zany hoe ny zavatra rehetra zay ataontsika dia ao anatin'ny Islamo. Tsy hoe isananao mandeha moské ihany no antsoina hoe Islamo. Tsy hoe rehefa tonga ihany volana Ramadan vao antsoina hoe Islamo anao. Fa na ao an-trano dia Islamo anao ary manompo an'i Allah. Ary any am-piasana anao dia Islamo ary manompo an'i Allah. Any amin'ny toerana takotakona anao dia Islamo ary manompo an'i Allah. Zay indrindra na tonga ny Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nilaza manao hoe al-ibada ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ny antsoina hoe fanompona ny Allah dia zay zavatra rehetra ataonao ka mahafalifaly ny Allah dia efa fanompona izany. Na teny na fihetsika, miariary, miafina. Izany rehetra zany dia tadidio fa fanompona ny Allah. Androany ianao nanome vola kely mahanitra, falifaly mahanitra iny ary falifaly Allah dia efa fanompona izany. Nanampy olona sahirana anao, nanampy olona amin'ny devoira zay tsy hainy. Mety misy matematika ianao mahay matematika. Ny fanomponao na ny fanambaranao nin'olona iny efa fanompona zay ao anatin'ny finoana Islam. Ninona zavatra zay ataonao dia efa fanompona izany amin'ny finoana Islam. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ilay eny amin'ny moské ihany na ao anatin'ny rindrina efatry ny moské ihany no antsoina hoe fanompona sy ny finoana Islam. Fa rehefa mivoaka rindrina efatry ny moské dia efa tsy Islam intsony. Tsy zay no antsoina hoe Islam. Fa na ao amin'ny moské na ivelany dia Islam avokoa. Zay mahatonga ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao dia mila omenao ny anjarany avokoa satria mananjo aminao izany. Ndray andro Salman al-Farisi nandeha namangy ny Abu Darda. Rehefa tonga tao an-tranony izy dia nahita n'izany Abu Darda izay nanao soala foana. Dia gaga Salman al-Farisi niteny taminy, "Ore Abu Darda, ny vadinao no eo, ny zanakao no eo, ny vatanao, mba omeo karazana inona moa ty zony ihany zany." Dia tsy nanaiky mihitsy Abu Darda fa mila manompo any Allah foana. Tsy mila mitsahatra. Amin'ny atoandro izy mifehy, amin'ny alina izy manao soala mandritry ny alina manontolo. Atoandro mifehy, alina izy manao. Dia niteny Salman al-Farisi manao hoe inna li rabbika alayka haq wa li badanika alayka haq wa li ahlika alayka haq fa a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Teneniny Salman al-Farisi, tena marina hozy izy fa ny tomponao dia mananjo aminao, ny vatanao mananjo aminao, ny vady aman-janakao mananjo aminao, ka omey zo ny tsirairay amin'izy ireo. Inona tiany tenenina? Raha tena mpino Islam marina ianao dia hainao mandanjalanja ny fiainanao eto ambony tany. Rehefa tonga ny fotoana ny fanompona ny Allah dia manompo azy ianao. Rehefa tonga ny fifehezana dia mifehy ianao. Rehefa tonga ny fotoana hatoriana dia matory ianao, manome fahafaham-po ny vatanao satria io vatana io dia mila fialan-tsasatra mba ahafahany manatanteraka ny asa rahampitso. Ary ny vady aman-janakao eo anilanao io anie dia tsy vody azo tsy vatan'akondro na vodikida fa olombelona izy ireo. Mila anao mba miresadresaka amin'izy ireo, mifanakalo hevitra amin'izy ireo, mitondra azy ireo mitsangatsangana, mitondra azy ireo manao vakansy, manao zavatra zay mahafalifaly azy ireo. Izany hoe ny mpino Islam marina
manatanteraka ny didin'ny tompony izy amin'ny fanompona rehetra izay voadidy ary manome zo ny vatana izy amin'ny alalan'ny fialan-tsasatra, torimaso atoandro lasiesta sy ny torimaso alina ary maka aina izy rehefa reraka ary ny vady aman-janany dia ampifalifaliana amin'ny zavatra izay tena tian'izy ireo. Raha hain'ny mpino islamo mandanjalanja azy ireo, izay no tena mpino islamo tsara indrindra eto ambony tany, fa tsy ilay mamono tena foana amin'ny fanompoana dia manadino ny ampahany amin'ny fiainany, satria ny finoana islamo dia rindran-damina na mode de vie iainana eto ambony tany. Ninona zavatra izay ataonao dia tsy maintsy miditra na ihany koa tsy maintsy takiana izany fa fiainana amin'ny ankapobeny izay voalazantsika teo izany. Petraka amin'ny fanontaniana hoe inona no ataon'ny olona anankiray rehefa te hiditra sy hanaraka an'izany finoana islamo zany, satria mety maro ny olona te hiditra te hanaraka ny finoana islamo fa tsy fantany hoe inona no tokony atao. Dia eto aho miteny en résumé zavatra anankiroa izay tokony ataon'ny olona zany. Zavatra roa fotsiny takiana amin'ny olona raha te hiditra ao anatin'ny islamo. Raha sendra misy atsika manaraka an'ity vidéo ity na mahita an'ity vidéo ity, na efa islamo anao na mbola tsy islamo, raha mbola tsy islamo anao maniry te hiditra islamo dia zavatra roa reto takiana aminao. Raha efa islamo anao ka mahita olona anankiray te hiditra anatin'ny islamo dia lazao aminy zavatra anankiroa reto ary hazavao aminy mitovy amin'ny fanazavako ankehitriny. Miangavy zao mba ataovy mitovy amin'ny fanazavana izay hazavaiko ankehitriny ny filazanareo any aminy. Ny zavatra voalohany takiana aminy, satria roa le izy, ray zavatra tenenina, ray zavatra atao. Zany hoe misy zavatra tenenina vava dia misy zavatra atao ny vatana. Io zany zavatra anankiroa ireo rehefa olona hiditra islamo dia ireo no takiana. Ny voalohany dia zavatra tenenina, zany hoe tsy maintsy teneniny vavanao ity teny ity hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na ihany koa hoe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zay teny tsy maintsy teneninao, satria izay teny izay no lakle na fanalahidy hidirana ao anatin'ny islamo. Ny zavatra rehetra dia misy fanalahidiny. Rehefa hiditra ny trano anao dia misy lakle anokafanao an'izany trano zany, zay vao tafiditra anao. Ka ohatran'izany ihany koa ny finoana islamo. Ny finoana islamo, fidirana ao anatin'ny finoana islamo dia ny fitenenana hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inona ny dikany? Ny dikany dia hoe zao mijoro vavolombelona fa tsy hanompo tompo hafa afa-tsy Allah irery ihany. Zany hoe hanompo any Allah tsy manam-paharoa fa izy tokana dia tokana ary mahatokana sy mahefa ny zavatra rehetra. Ary mijoro vavolombelona aho fa i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dia mpanompony sy irany. Zany hoe Muhammady tsy zanahary Muhammady fa iraky ny Allah sy mpanompony, andevony Allah i Muhammad. Andevony Allah, mpanompony Allah, iraky Allah, mpaminany Allah. Izany ny antsoina hoe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Zany hoe ny mpino islamo manompo any Allah tokana fa tsy manompo any Muhammad, fa izy kosa manaja ny Muhammad, satria Muhammad no nitondra afatra avy tamin'ny Allah zay nahatonga antsika ho mpino islamo ankehitriny. Raha ny teneninao zany na amin'ny teny malagasy
fa ny tena tsara teneninao amin'ny teny arabo. Raha vo teninao fotsiny zany de efa tafiditra pino islamo anao manomboka androany. Vo mitena an'izay teny zay mety eo amin'ny 30 segonda no iteneninao zany ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. 30 segonda pino islamo anao manomboka eo. Rehefa pino islamo anao manomboka eo dia misy zavatra faharoa takina aminao ary action avy hatrany. Inona ny zavatra faharoa takina aminao? Ny faharoa takina aminao dia fandrona na fisehana no ahaizantsika azy. Anao zany rehefa niteny an'izay teny zay de tafiditra islamo, ka tsy maintsy mandro na misaika anao amin'izay fotoana zay rehefa mody any an-trano na talohany nanononanao aniny teny fijoroana vavolombelona fa hiditra islamo iny anao. Tsy maintsy mandro anao, ary ny fomba fandrona io de tsy mitovy amin'ny fandrontsika isan'andro fa spesialy, satria fidirana amin'ny islamo dia mitaky ny fisehana na ny fandrona tahara. Ny pino islamo efa mahafantatra an'izany. Ny zavatra ataonao zany mametraka fikasana na hoe ity fandrona zay ataoko ity dia fandrona fidirana sy fanarahana ny finoana islamo. Zay lo apetrakanao fikasana ato-po. Rehefa aveo lasanao mandeha mandro de mila lena avokoa ny vatanao iray manontolo manomboka amin'ny tapindohanao ka hatramin'ny faladianao. Mila lena avokoa izany rehetrarehetra izany, manomboka amin'ny tapindohanao ka hatramin'ny faladianao lena. Tsy mila misy zavatra ray any aminao ka tsy lena, fa tsy mety ny fandroanao. Mila lena avokoa izany. Vitanao zany zavatra zany de pino islamo tanteraka anao amin'izay fotoana zay. Petraka amin'ny fanontanianao hoe fa maninona no tsy maintsy mandro rehefa hiditra amin'ny finoana islamo? De tadidio fa iny fandrona iny dia famafana ny fahotanao. Fahotanao rehetra zay vita hatramin'izay mifafa amin'iny. Indray andro Amr ibn al-As taloha dia tsy pino islamo. Anisany nanenjika ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka rehefa ny findramonina tany a Madina i mpaminany, 7 taona tahory amin'ny fifindramonina tapa-kevitra i Amr ibn al-As fa andeha hiditra ao anatin'ny finoana islamo. Ka lasa izy niaraka tamin'ny Khalid ibn al-Walid sy Uthman ibn Talha, anankitelo izy ireo, niditra tao anatin'ny moskey ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, naneo ny fijoroana vavolombelona ary tapa-kevitra fanaraka ny finoana islamo. De niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam hoe atsoro ny tananao ry Amro fa itazomiko zany dia ho tena tafiditra pino islamo. Natsotra ny Amr ibn al-As ny tana de rehefa aveo ny sotominy ny voaka kely. Gaga i mpaminany teny taminazy, fa maninona ry Amro no ny sotominao ny emotra indray ny tananao? De niteny Amro walakin ashtarit ala shay'in. Zao izy mila mametraka condition aminao ry mpaminany rehefa hiditra anatin'ny islamo ty. Nantany mpaminany inona condition zay tianao apetraka? De namaly Amr ibn al-As hoe zao izy mametraka condition hoe raha miditra anatin'ny islamo zao de fahotana sy ny hadalana rehetra nataoko hatramin'izay de voafafa avokoa, manokatra pejy vaovao zao vo miditra anatin'izany finoana islamo zany. Zany hoe ny fanompony tsampy nataoko, ny fisotroany toka, ny fijangajangana, ny famonon'olona, fangalarana sy ny rehetrarehetra zay nataoko tany aloha dia tiako voafafa raha vo miditra tao anatin'ny islamo zao. De nitsika i mpaminany sallallahu alaihi wasallam teny manao hoe ala ta'lam ya Amr, moa ve tsy fantatrao ry Amr, anna al-islam yahdim ma qablahu. Tsy fantatrao ve ry Amr
fa ny fidiranao amin'ny finoana Islam dia mamafa ny fahotana rehetra zay nataonao talohan'ny finoana Islam. Zay manambara fa hoe ny olona miditra ary zay ny fahasoavana lehibe ho an'ny olona anankiray tany amin'ny finoan-kafa izy nanaiky niditra tao anatin'ny Islam. Mety misy amintsika converti maromaro fa wallahi tsy nisy andro tsara nanomboka ny nahateran'ny reninao anao mihoatra ny andro zay nanapahanao hevitra fa hanaraka ny finoana Islam. Averiko fandroany wallahi mifanta amin'ilay avo indrindra aho, mifanta amin'ny Allah zay tompon'izao tontolo zao, mifanta amin'ny Allah ilay tompontsika aho, fa tsy misy andro tsara ary tsy misy fahasoavana lehibe azonao teto ambony tany tamin'ny nanomboka tamin'ny andro nahateran'ny reninao anao afa-tsy mihoatra ny andro zay nanapahanao hevitra hanaraka ny finoana Islam. Mahazo mifaly ianao fa tamin'io andro dia ny fafa avokoa ny fahotana rehetra zay vitanao ary manomboka pejy vaovao anao tamin'izay fotoana zay. Ny fahotana ihany no mifafa fa ny asa soa nataonao talohan'io dia tsy mifafa fa mijanonao. Dia mba alaivo sarany tsana zany raha 50 taona anao nanaiky ny finoana Islam. Alaivo sarany tsana anao raha ohatra ka hoe 90 taona anao nanaiky ny finoana Islam. Alaivo sarany tsana anao raha ohatra ka 3 andro talohan'ny nahafatesanao nanaiky ny finoana Islam. Mba hitanao ve zany tsirony zany finoana zany hoe anao 3 andro alohan'ny nahafatesanao na fa 50 taona anao na fa 80 taona nanaiky ny finoana Islam. Dia voafafa avokoa fahotana 50 taona lasa, voafafa avokoa ny 80 taona lasa zay. Madio mangatsagatsaka ny takelaka fanoratana ny asa soanao, indro anao maty aorianan'izay, paradisa misokatra ho anao. Tsara ny finoana Islam satria mamafa ny fahotana zay. Zay indrindra mahatonga hoe ny olona anankiray rehefa miditra ao anatin'ny Islam dia mandro na misaika toahara. Inona no tiany lazaina amin'izany na fahendrena fonosiny dia anankiroa. Voalohany, ny olona tsy ao anatin'ny finoana Islam dia considéré ny finoana Islam ho maloto ara-panahy. Zay zany amin'ny finoana Islam. Tsy maloto vatana, tsy maloto inona fa maloto ara-pinoana na maloto ara-panahy. Ka rehefa anao zany nanaiky niditra ao anatin'ny Islam dia midio anao ara-pinoana sy midio ara-panahy satria teo aloha nanambatambatra ny fanompoana ka niditra tao amin'ny fanompoana ny Allah tokana anao taorianan'izay. Ary ny antony faharoa na ny fahendrena faharoa dia ilay voalazantsika teo mamafa ny fahotana rehetra zay vitanao. Ka rehefa maka rano anao mitopaka amin'ny lohanao na mamaha robinenao rano mitopaka amin'ny lohanao dia miaraka amin'iny ny fahotana rehetra zay mety vitan'ny vatanao nandritry ny androm-piainanao teto ambony tany. Ny fahotana vita amin'ny maso, sofina, ny orona, ny vava, ny tanana dia voafafa ny rano iny avokoa. Mirotsadrotsaka miaraka amin'iny rano iny mitopa any ambany ny fahotananao, tapitra ny fandroanao, madio ara-panahy ary madio ara-batana ary madio ny fahotana rehetra zay vitanao. Zay no vokatsoa lehibe ho an'ny olona anankiray zay niditra Islam. Karabaina manokana ho an'ny olona zay teo aloha izy tsy mpino Islam fa tafara taty izy nanaiky nanaraka ny finoana Islam. Mipetraka indray fanontaniana hoe raha zaho ary efa mpino Islam hatramin'ny fahaterahako dia ahoana nazahoako occasion be ohatra ny ireo olona zay converti? Ohatrany ahoana occasion ahazoako an'izay? Satria mety ireo converti ihany zany no sauvé, mety ireo converti ihany zany no sambatra. Ohatra zao za teraka ray aman-dreniko efa Islam, papako Islam, mamako Islam, za tsy nahay finoana hafa afa-tsy ny finoana Islam.
dia raha zazo zany mba metra-panontaniana perte ve zao satria na dia islamo anao fa manotany Allah na dia islamo anao fa misy ihany ireo karazana fahotana madinidinika na lehibe mety ho vitanao inona ary ny solution mba hitovizako amin'ireo convertir dia eto ihany koa misy solution satria ny finoana islamo misy solution foana na inona zavatra zay ataona solution ho anao fampiny islam nefa mbola nanotany Allah na tia mafa amin'ny fahotanao dia maromaro zavatra azonao atao voalohany dia raha manan-katao anao manao umra sy hajj manao umra sy hajj satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny ny fanaovana umra sy fanaovana hajj dia mamafa amin'ny fahotana rehetra zay vitanao indrindra ny hajj zay nyteneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis manao hoe man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawm waladathu ummu ny olona manao hajj ka tsy nanao teny ratsy ny fahavetavetana dia rehefa miverina any amin'ny toerany naviny izy dia tahaka ny niterahany azy zany hoe madio mangatsangatsaka ny takelaka fandroatana ny asasoany voafafa avokoa ny fahotana rehetra zay raha ohatra ka anao misy moyen raha tsy manana moyen anao mbola misy solution hafa koa inona solution hafa ny tauba na ihany koa ny fibebahana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mbola horesantsika io aorinan'ny herinandroany satria amin'ny herinandroany tsika haka hoe ireo zavatra manimba ny finoana islam na manapaka anjany finoana islam dia ndao ndray tsika aorinan'io ijery antsika ny tauba na vokatsoa azo amin'ny tauba ny famafana an'izany fahotana izany mbola ho jerevantsika inshallah fa ny tauba na ny fibebahana dia mamafa ihany koa ny fahotana rehetra zay vitanao ninona ny fahotana vitanao ninona inna allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah mamafa ny fahotana rehetra tsy mila mandeha manao umra na raha ohatra ka tsy manan-katao tsy mila manao hajj raha ohatra ka tsy manan-katao fa manokana alina anankiray ianao 2h du matin lasa anao manao wudu manao 2 rakan ny anao min'ny 2 rakan iny salat tauba vita iny dia mipetraka anao mitodika amin'ny qibla dia tadidio avokoa ny fahotana rehetra zay vitanao sy zay rehetra nataonao na fahotana be zany na fahotana madinidinika dia eo anao mifona mitalao amin'ny Allah ohatra na anao mifona amin'ny ray aman-dreninao na mifona amin'ny vadinao raha sindraka nanao diso dia ohatra n'ireny misy na miresaka amin'ny Allah ohatra anao miteny Allah nisy fotoana zao nangalatra Allah nisy fotoana zao tafandeha tamin'ny pomasy Allah nisy fotoana zao tafisotrotoka Allah nisy fotoana zao tafijangajanga Allah nisy fotoana zao nanao an'izao ka ireo fahotana rehetra zay tany saiko ireo Allah mangataka fifonana aminao zao fa tsy ameriny intsony an'ireo fahotana ireo mangataka fifona mitalao mifona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny 10 minitra 15 minitra anao mitomany mifona mitalao amin'ny Allah insha Allah voafafa zany vitanao ianao dia mangataka indray ianao dua amin'ny Allah hoe manomboka zao ry Allah ovao ny foko mba hifantoko amin'ny finoana islam ovao ny foko mba tsy hanao fahotana tahaka ny nataoko teo aloha mangataka amin'ny Allah vita zay ao anatin'ny 10 minutes 15 minutes zay faniriam-ponao dia azadiny koa mangataka ny namanao misy namanao any sahirana anao mahafantatra mety mamanao mety ray aman-dreninao mety zanakao mety anadanao mety anabavinao sahirana mba mangatanao dua ho an'izy ireny ihany koa rehefa mifoy ihanynao alina manontolo tsy natory dia mibebaka anao amin'ny Allah mangataka ny etaeta-ponao ary mba mangataka ho an'ireo rahalanao sy anabavinao hatramin'ny mpino islam rehetra maneran-tany vitanao zay alina anankiray wallahi mifo maraina anao mahatsiaro maivana na ny fonao maivana na ny fanahinao maivana na ny sainao maivana
aoriana fibebahana zay ataonao zany. Zay no antsoina hoe ny finoana islam. Ny finoana islam dia mahafinaritra tsara ka miantso antsika rehetra mba hiditra ao anatin'ny finoana islam, hanaiky ny finoana islam. Tsy ankaterena fa miantso fotsiny hoe raha ohatra ka te hafantatranao dia afaka mifampiresaka amin'izany, afaka mifanazava ireo zavatra zay mety tsy fantatrao, satria ny mampalahelo ankehitriny ny finoana islam dia hosorapotaka na lotovina amin'ny endrika rehetra. Lazaina fa ny finoana islam no mpampioroa eto ambony tany, zany hoe manao asa acte terrorisme na ihany koa asa fampiororona etseroa. Ya Rabbi, raha mpampiororo ny mpino islam sy ny finoana islam, efa maty avokoa ny olona tsy mpino islam. Averiko fanondroany zany teniko zany. Raha ohatra ka mpampiororo ny finoana islam na mampianatra ny fampiororona na resaka terrorisme ny finoana islam, dia efa maty avokoa ny olona rehetra teto ambony tany izay tsy mpino islam, efa maty avokoa. Satria nahoana? Ny olona eto ambony tany eo amin'ny 7 miliara na 8 miliara. Dia mba eritrereto amin'izany 7 miliara na 8 miliara zany, efa ho antsasaky ny zany ny mpino islam. Raha ohatra ka ataontsika 2 miliara 500 na 3 miliara ny vahoaka maneran'ny tany no mpino islam, dia 7 miliara ny olona eto ambony tany dia samy mamono olona roa fotsiny mpino islam, dia maty avokoa ny olona rehetra. Fa maninona izy tsy manao an'izany? Satria tsy nisy an'izany fampianarana fampiororona zany. Au contraire, ny finoana islam sy ny mpino mpanaraka azy no ampijaliana sy atao tsindrazo lena, dia avadika indray ny pejy hoe lasa mpino islam no mpampiororo. Angalarina ny taniny, angalarina ny tanindrazana, ohatra ny ao Palestina. Palestina io tanànany, angalarinao ny taniny, ianao mangalatra ny taniny indray no milaza fa ireo tsy manaiky angalana taniny no lazaina fa hoe mpampiororo. Ohatra ny nandalo teto Madagasikara. Teto Madagasikara ny atsika ny lamina tsara ta Madagasikara, fa zareo Français no niala tany amin'ny France nandeha nanjanaka na nanao colonisation ny Madagasikara. Dia rehefa tsy nanaiky ireo andian'olona ny MDRM, ny VVS, ny tsy haiko tsy fantatro izy ireo olona ireo zany, VVS, ny MDRM, ny Menalamba. Rehefa tsy nanaiky izy ireo tamin'ny fanjanahana ny tanany, dia novonona na bijaliana nefa izy miady ho an'ny tanany. Dia navadika an'izareo Français fa hoe reto rebelle. Izy mila taniny tsy manaiky no atao rebelle, fa reo zany fanjakana mahefa. Dia ohatran'izay mandalo ao Palestina. Zareo Israeliana tsy manana taniny, tonga nandeha nanjanaka amin'ny Palestina. Dia Palestina tsy manaiky vonona atao vonomoka no antsoina hoe terrorista na rebelle. Fa lery zareo tonga nandeha nanjanaka, nandeha namono sy nanao rehetra, milamina tsara. Zay le inona eto ambony tany. Zany hoe ny marina ezahana afenina na hosorapotaka. Ankalazaina ihany koa ny mpino islam sy ny finoana islam, tsy manome zo ny vehivavy. Ny finoana islam tsy manome zo ny zazakely. Ny finoana islam tsy manome liberté. Ny finoana islam ohatra zao katsaka, voanjobory sy ny tariny. Zay lazaina avokoa. Nefa ny tsisy olona nanome zo ny finoana islam sy nametraka ny zo ny tsirairay mihoatra ny finoana islam eto ambony tany. Fa nisy fotoana nazavaina zany, matoa ny vehivavy tany aloha tany niady ny zony ka nahatonga an'le 8 mars, dia tsy nahazo zony izy ireo. Fa tamin'ny finoana islam tsisy vehivavy niady zony zany, satria efa fantatry ny zony eo anatrin'ny finoana islam.